mbola amin'izay ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana izay hatrany dia fantatra fa mpitandro filaminana iray ihany koa no voasambotra ny varotra basy teny Ivato ny talata 12 septambra lasa teo. Tsoreny fandrededenina izay nataon'ny polisy moa dia olona 7 no voasambotra, 3 ny vehivavy ary efa voalaza teo fa mpitandro filaminana ny anankiray. Zahina Rarison Atrano mitatitra ny vaovao. Miparitaka be zany ty basy hitantsika ety Pietro Beretta calibre 765 amanjatony maro izy ty zany no miparitaka any indrindrandrindra ny any amin'ny faritra ny varotra iny amin'izao tsika miteny zao. Fa rehefa nahazo an'le vaovao zany moa ny eto anivon'ny brigade criminelle dia nanao ny lela-pandrika ka rehefa nosamborona teo ampanaovana livraison ilay olona anankiroa dia natratrarana pistolet anankiray le Pietro Beretta io ihany miaraka amin'ny bala anankivalo dia miaraka amin'ny bala chevrotine miisa 30 tany aminy izay mbola ao amidy teo. Rehefa voasambotra ireo olona reo dia entina taty ampiasana teo voafantana hoe mpitandro filaminana ilay olona. Tamin'ny fanadihadiana natao dia efa nanambara tokoa izy ireo fa efa misy hafa izay efa nambidin'izy ireo zany. Dia tamin'ny alalan'izay fikaroana izay no azahoana anankiray fanampy dia mitovy marika numéro de série no mifanarakaraka miaraka amin'ny bala anankifito. Dia reto anankiroa hitantsika eto reto. Mikasika ny ireo bala ireo litratra tany amin'ireo mpitandro filaminana izay voasambotra dia misy fusil à pompe mbola mandehandeha any.